السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ry rahalay siranabavy izay mpanaraka finoana al-Islamo indrindrindra. Insha Allahu Ta'ala mandeha ny fotoana atsika zoty amin'ny akatoko azo lazaina famaranana ny volana Sha'ban. Maro zavatra izay henontsika tamin'ny volana Sha'ban, ny zavatra tokony atao, ny zavatra izay tokony ahafahantsika manakaikikaiky tompontsika Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa raha ohatra anao somary mbola taritaraiky tamin'ny volana Sha'ban igny, somary mbola varivarina tamin'ny volana Sha'ban igny, eto Allah subhanahu wa ta'ala na Rasul sallallahu alaihi wasallam izay mbola mamporisika atsika mbola misy volana manaraka izay tsara, anisan'ny nidiran'ny Allah subhanahu wa ta'ala, feno fahasoavana maro izay hiatrehantsika afaka fotoana fohy ato ity. Tsy inona izany volana zany fa volana Ramadan. Aminantsika Rasul sallallahu alaihi wasallam izay mitondra fanazavana vitsivitsy izay entitsika amin'ny fanazavana mombana izany. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iteny irakan Allah sodrano sy fandriampahalemana ho aminy: idha dakhala shahru Ramadan, rehefa miditra nambaran'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam io volana Ramadan. Idha dakhala shahru Ramadan, rehefa miditra io volana Ramadan io nambaran'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futtihat abwabu as-sama'i, mivaha nambaran'ny mpaminany io varavarany lanitra io. Zany hoe rehefa tonga io fanjavan'ny Ramadan io, mivaha ho an'ny zanak'olombelogno izay maniry ahazo hinakinaka ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ho an'ny zanak'olombelogno izay maniry ahazo paradisan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, mivaha ho anazy io varavarana lanitra io. Zany hoe paradisa atolotry ny Allah ty ho an'olo izay mila hinakinaka ny tompo n'izao tontolo izao. Ary izy koa fa miditra koa io volana Ramadan io nambaran'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghullikat abwabu jahannam, fermegny nambaran'ny mpaminany ireo vavahady varavarany haratsiagna jiaby na varavarany jahannama. Zany hoe varavarana famezina, sazinjanahary amizegny tsisy amin'ny io volana Ramadan io. Ary wasuslati ash-shayatin, rehefa tonga koa io volanan'ny Ramadan io, fatoran'ny Allah subhanahu wa ta'ala ireo karazany sheitany na devoly izay mety hanelingeliny ny zanak'olombelogno mpino izay agnatanteraka ny zavatra tiany Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndao jerentsika ino zany ambadiky ny tiany io hadisy io resany amitsika. Karaha te hiteny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoe atsika io ny tiany Allah, atsika io ny mbala hinakinan'ny Allah subhanahu wa ta'ala, Zagnahary tsy magniry amin'ny zavaboarinazy andeha hifeziny agnatiny zavatra izay ratsy zany. Zay veny misy solution akaikiny zavatra jiaby izay henantsika eto ambonin'ny tany. Ka magnentana anao, izy koa fa tonga io fanjavan'ny Ramadan io, afaka fotoagna fohy miomano anao andeha hagnatanteraka izany volana izany, fa Allah subhanahu wa ta'ala mamaha varavarany hatsaragna, mamaha io paradisa io ho anao. Rehefa tonga koa io volana Ramadan io, miazaha anao magnatanteraka karazany ireo imbada maro izay tiany Allah subhanahu wa ta'ala, ary hiataha ireo karazany haratsiagna fa miferme ho anao io varavarany jahannama io, ary mangatamy Allah izy koa fa fermeny ho anao ary tsy hivaha mandrakizay ho anao koa izany. Ary miazaha koa anao milefa amireo karazany zavatra izay mety hanelingeliny fihezana anao, fa sheitany nambaran'ny Allah nambaran'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i fermeny ary gadrainy tsy afaka mandelingelina zanak'olombelogno mpino amin'ny mandritra ny volana io Ramadan izay ho avy io. Dikan'izegny sagnatria ny vava radian'ny lela, raha ohatra misy hadalana foana miseho amin'ny io Ramadan havy io, io fa tsy sheitany eky magnelingelina amin'ny fotoagna zay, fa le vatagna anazy manokana mihitsy no misy problème io. Ke manaova doa anao mahotatra ny tompo, mahotatra ny izany
Ramadhani izany ary ahavita ireo karazany ibada maro izay ankasitrahin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Azahoantsika radin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala amboary programo homano zavatra tsara izay tokony atao meka rehefa tonga Ramadhani anao magnatanteraka izay programo efa izay nomainao amin'ny fotoagna misy antsika jeudi. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ne nametsika fahasalamagna, nametsika fivelomagna tsara, nakaratsika io fanjava Ramadhani ho avy io miaraka amin'ny riziky, miaraka amin'ny rahma inakinaka ary azahoantsika radin'i Allah amin'ny andro farany inshallah. Wa jazakumullahu khairan.